Hoaiza ianao rehefa maty. Misy fanontaniana vitsivitsy reto dia mangataka aminao mba ho valianao amin'ny fototsotra. Izay indray no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Hoaiza ianao rehefa maty. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao rehefa maty? Tsy sanatria tompoko mitsara anao fa manasa anao mba hamaly an'ireto fanontaniana reto amin'ny fahatsoram-ponao. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao rehefa maty? Raha miaraka amin'ny masturbation anao, raha miaraka amin'ny pornographie jerenao isan'andro. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao rehefa maty? Raha miaraka amin'ny tsy fatokianao na miaraka amin'ny infidélité anao. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao rehefa maty? Miaraka amin'ny vadikelinao. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao rehefa maty? Raha miaina amin'ny alatra sy laingy ary fitaka. Raha notaniana ny volanao dia hozy izy ny volanao hoe nangalariny. Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha miaina amin'ny fankalana sy ny fialonana ao anatinao? Azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha mandany andro manaratsy olona? Enoy tsy hoe makany an-danitra ianao satria te ho any an-danitra. Za zao ohatra tsy hoe ho any Amerika satria te ho any, fa raha te ho any Amerika tsy maintsy manaraka amin'ny fitsipiky ny fifindramonina na principe d'immigration. Misy ny antsoina hoe principe d'immigration céleste. Zany hoe raha te ho any an-danitra dia mila manaraka an'izay fitsipika napetraka Andriamanitra. Ninona zany? Ny finoana sy ny fahamasinana. Raha manana finoana nefa tsy manana fahamasinana dia tsy afaka hanao any an-danitra. Satria na ny Baiboly ary dia milaza izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'Andriamanitra. Zany tompoko mahatonga ny kristianina izy fa very any amin'ny elo. Manana fahotana ianao ary fantatrao zany. Indraindray isika olombelona tiantsika hovain'Andriamanitra ny Baiboly anaraka antsika. Tiantsika hovain'Andriamanitra ny Baiboly iray manontolo ho antsika irery. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 2:9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anaty fariafy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Nefa novaintsika hoe ny mpijangajanga afaka miditra ny lanitra. Fa maninona isika mieritreritra hoe olona manokana dia ny fiainantsika dia hafa foana. Ndao tsika hibebaka hiala amin'ny fahotana, ndao tsika hiverina amin'Andriamanitra omaniny mandrakizay. Zao tsika mbola velo zao ny ahafahantsika miomana ary manomana ny mandrakizay atsika. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia raha nafinaritra anao ny vidéo aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager maximum any amin'izay groupe misy anao. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hoe s'abonner amin'ny page. Mame fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko.